Tena efa mahatakatra ny écouteur filaire ve ny écouteur bluetooth sa efa zatra fotsiny sika mieno feo ambany kalitao. Fa miarabanao tavaverina indray eto amin'ny tuto son gasy. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ny 70 isanjaton'ny olona dia miaino amin'ny fitaovam-pianona bluetooth daholo rehefa miaino mozika. Anefa vitsy dia vitsy no mahalala izay faty antoka ao anatin'izany. Tena mora ampiasaina mantsy ny bluetooth kanefa ny kalitaon'ny feo tsy mora tahaka izany. Jerevantsika izay tena mahasamihafa ny écouteur filaire sy ny écouteur bluetooth. Jerentsika voalohany aloha ny écouteur filaire ireny dia mandefa ny feo araky ny tokony ho izy. Zany hoe tahaka ny namoronana azy mihitsy dia iny no alefany makany amin'ny sofinao. Fa raha ampitaina amin'ny bluetooth le izy dia terena le son, zany hoe compresser le son zay vao tonga makany amin'ny sofinao. Zany hoe amin'ny bluetooth zany le son enao tsy le son tena izy fa son compressé, zany hoe mihena zany ny kalitao. Inona mara moa zavatra tena very ao anatin'izany kalitao zany? Voalohany indrindra aloha dia very ny hatsipriany, zany hoe ilay détail an'le son. Faharoa manarak'izany very ny herin'le son na ilay dynamique. Ary matetika voatsara ny son ao anatin'ireny fitaovam-pianona izay miampita amin'ny alalan'ny bluetooth ireny. Raha tsy fantatrao dia misy DSP, zany hoe misy processeur kely zany ao anatin'izy ireny mba ahafahany mioptimiser le son ho tsara kokoa ny fianonao azy. Zany hoe ny grave mety ho ampitombony betsaka kokoa dia lasa hoe mandady kokoa le izy, ny aigu mety ataony izay alama tsara le izy, dia zany hoe ianao zany ao anatina confort na écoute tsara kanefa tsy izay le tena son d'origine. Zany hoe tsy mikendry ny fanamarinam-peo ny bluetooth, zany hoe ny fidélité tahaka ny le son d'origine fa son efa no hatsaraina no heninao. Raha tsy resy lahatra ny amin'izay ianao dia miano hira ratsy mastering dia miano hira izay tena tsara mastering indrindra fa tsy ho hitanao ny tena mahasamihafa an'iny amin'ny alalan'le fitaovana ianonao azy. Zavatra efa fantatry ny professionnel amin'reto fampitana son amin'ny alalan'ny bluetooth reto ihany koa dia ny latence. Zany hoe misy fahaterakany kely le son vao heno. Eny fa na dia kely ary reny amin'izao fotoana izao satria efa mandroso ny bluetooth fa mbola misy foana ny latence. Eny ao anatin'izany averiko lazaina indray fa manimba ny feo ny compression. Ao anatin'izany tsy misy studio mampiasa bluetooth zany rehefa manao mixage. Zany akory tsy hoe puriste ny mpanao studio na hoe fitiavana ny zavatra taloha hoe tsy maintsy mampiasa câble, fa noho ny filana ny zavatra marina, zany hoe ny feo tena izy. Dia maro no mety tsy hitovy hevitra amiko, mety mieritreritra hoe ka ny teknolojia amin'izao efa mandroso, efa misy ny bluetooth 5 sy ny 6, efa rapida kokoa ny kalitaon'ny feo efa ambony be, fa raha toa ka nahasolo ny câble izy io dia efa ela ny professionnel no nampiasa azy. Tsy resaka fandrosoana akory le izy fa resaka faty-antoka. Azonao ny tiako ambara. Ametina koa azy samy manana ny fampiasana azy izy, zany hoe ny utilisation. Fa ny bluetooth dia resaka fahalalahana ary ny filaire dia ny fahamarinan'ny feo. Eto zany mitodika ho an'ny olona rehetra na professionnel na ny olon-tsotra, tsy hoe iza zany no tsara kokoa fa ampy fotoana ohatriny ahoana no tokony ilavana ny ray na ny ilany. Zahako manokana dia efa zatra ny mampiasa filaire satria tiako mihitsy ny mieno ilay son avy amin'ny ampli an'le téléphone zany na ny ordinateur zany mieno an'le son tena izy miaraka amin'ny dynamique tena izy. Kanefa raha toka mandray avion sika ohatra dia mila